L'actu du jour. Ankafaliana ndraika no hiarabako aminareo amin'izao androany zao. Tato ato somary nafampana kely ny ny toetrara teto amin'ny firenenantsika, indrindra mahakasika ny resaka déstabilisation amin'ny ankapobeny. De eto moa zany tsika satria iarahantsika mahita ny zava-misy. Voalohany momba ny resaka communauté internationale izay ilazananay ho lasa mercenaire, fa amin'ny ankapobeny amin'ny ankapobeny de mipetraka foana antsika amin'ny maha hoe mpitolona tia tanindrazana antsika. Manana hevitra anakiroa hifampizarana aminareo androany mahakasika ny communauté internationale. Voalohany isika aloha tsy afa-miala amin'ny communauté internationale, ekena zay satria firenena mahantsa isika, fa isika ve fanontaniana mipetraka manana finiavana aleo tena sa tsy manana? Inona ny tsika nakalazana ny isaky ny 26 juin raha tsy anana an'izay finiavana aleo tena zay tsika? Ekena fa mbola maro ny zavatra tsy afahantsika miala eo amin'ny communauté internationale, fa tadidio fa ny firenen-dehibe ihany koa de mitady atsika. Ny zavatra tiako tenenina de zao, fa iarahantsika malala angamba le contraste na inégalité entre le pays du nord et pays du sud. Iarahantsika malala iny misy tsy fitoviana mivaivay eo amin'izao tontolo zao ary mizara bloc anakiroa: ny pays du nord izay tambaran'ireo firenen-dehibe ataoko hoe plus avancé, sy ny pays du sud izay ahitana an'ireo firenena moins avancé na hoe sous-développé. Ny zavatra tiako tenenina de zao: raha mahita antsika ny zavatra misy de somary efa ambonimbony kokoa ny fomba fisainana zareo ao anatin'ny pays développé. Le fomba fisainana ny resako voalohany somary ambonimbony kokoa. Raha mitsikera ny namana izy, tsy mitsikera physiquement an'le olona hoe io olona io ohatr'izao, io ihany ohatr'izao, tsy manao an'izany, fa ideny azy no ampidiny. Zay ny zavatra misy, ideny azy no miady fa tsy ny olombelona no miady mivantana. Ny mpanao politika dia mianjy kendrim-taona fotsiny amin'izao zavatra misy zao, surtout isika tanora anaiky ampiasain'ny mpanao politika amin'ny zavatra tsy manjary. Satria moa miparitaka le sarinay revona manoteny zahay hoe mampitandrina an'le vondrona isam-pirenena tafiditra anatin'izany ny SADC, ny PNUD, ry zareo eo anivon'ny Union africaine, dia nivoizitsika le hoe mercenaire reo, mercenaire. Voalohany aloha satria nampianatra anay nareo miteny hoe mianara politika, mianara géopolitique. Tia mamaly anareo androany hoe alohan'ny tenenareo anay hoe mianara politika de mba hiteny aho hoe tadiavo anatina dictionnaire aloha ny mot antsoina hoe mercenaire. Inona ny dikany hevitra an'ilay hoe mercenaire? Ny filazanao anazy fotsiny hoe mercenaire ny fahavoazana de efa midika avy hatrany fa hoe fanoheranao amin'ny fitsifitiavanao an'ilay fanjakana no mibahana ao anatin'ny sainao, ka na mety nataon'ilay fanjakana na tsy mety, izay fankalana io de fankalanao hatramin'ny farany. Zay aloha ny voalohany indrindra. Lay terme ampiasainareo zany no afaka amaliko anareo hoe fankalana mibetsaka. Ny faharoa, tsy fiterenao hitovy hevitra aminao ny olona. Rehefa tsy mitovy hevitra aminao le olona dia ny hevitrao no amposao.
ny hevitrao avoay, tsy terenao hitovy hevitra aminao, zay nataova anatin'ny sainao, ataovy anaty sainao tsara zay zavatra zay. Tsy terenao hitovy hevitra aminao ako, manana ny hevitro ako, manana ny argument ako. Ary aoka zavatsara ty hoe fanavenjavenjanana olona ty isaky ny miteny de hoe venjany hoe tsy hoe mahay miteny français anao, manao argument français rehefa manao live, rehefa miteny anatin'ny Facebook ato de hoe ianao faran'izay plus intelligent du monde. Na tianao zay na tsy tianao fa ny fanavenjananao olona de midika ny fahavenjananao Promax. Zay ny zavatra anankiray. Ndraindray moa misy an'le verbe le anankiray le hoe tsy haiko le fihinana iny le hoe vendra hanina sy ny vendra hanina iny moa efa sakafo fihinana matetika de amen'olona foana le izy. Basa zany te-hiteny eto hoe raha tena olona manana pahendrena ka tia navitra Madagasikara ianao dia apetsao anatin'ny sainao tsara hoe lehibenao hampandroso an'le Madagasikara, zay no apetrao, zay no voaso, zay no andreseo lahatra olona fa tsy fanaratsiana olona eto sy ery no apetsakanao. Voizina amin'izao fotoana zao hoe fa mitambatra zahay GNZ, fa mitambatra zahay ihany, ny tena zao de efa mitambatra, ny tena GNZ de efa mitambatra. Zao teneniko anareo tsara. Firy volana efa hiditra ray taona antsika zao après ny tolona, firy ny plateforme nisy mpitolona hatramin'izay ka hatramin'izao. Aiza ny hafaran'ireny plateforme reny moa? Raha nangana plateforme ianao androany, tenanao tsara tsy omeko ray volana efa ravan'ireny plateforme io. Noho n'inona? Fitiavan'ny tena. Noho ny fitiavan'ny tena, noho ny hoe samby te hitondra, samby te resaka travail de couloir hoe mitaditady ihany fehezina anatina plateforme aty nao tity anankiray de izy mitady lalana nambadimbadika ihany rehefa avy eo. Maro, tena betsaka ary tena be da be. Ka eto androany iverina kely amin'ny resaka communauté internationale zay mba nanako donné kely ato fotsiny hatramin'ny alina nikarohako an'ity zavatra anankiray ity fa mba horesako aminareo kely ty zavatra ty. Zao le izy firenendehibe ny azafady ny firaisantsika ao anatin'ny vondrona Europeana na Afrikana sy ny sisa na ny SADC sy ny sisa, tsotra ny tanjona dia mba ahafahantsika tsy misita-monina eto amin'ity planète Terre ty, fa manana fiarahamonina iraisam-pirenena miaramonina amin'olona rehetrarehetra. Zay ny tanjona. Mba ahafahantsika ihany koa mivoatra mitovy amin'ny firenena mivoatra. Zay ny tanjona antsika zany anatin'izay zavatra zay. Taoko ngamba fa samy manana zay tanjona daholo firenena rehetrarehetra hoe izy tsy hanana tanjona fahatanitany zany raha hiditra ao anatina communauté anankiray fa misy intérêt ao. Zao nefa mahagaga. Ny firenendehibe dia amin'izao zavatra misy zao dia misy ny pression géopolitique et économique. Iarahantsika mahalala zay zavatra zay. Izany hoe feheziny ny toe-karenanao, feheziny ny kolotsainanao, feheziny ny politikanao. Izy ny te ametraka olona hitatana amin'ny firenenao. Zay ny zavatra misy. Fa raha olona manohitohina anazy tsy azahoany avantage no mitondra eo de korontaniny amin'ny alalan'ny fomba rehetrarehetra iny zavatra iny. Betsaka ny karazana fanakorontanana misy, ny pression ety andaniny, fanapahana resaka arabola, sy ny sisa. Nefa ny tadidio tsara fa tsika ne mizaka mivokana ihany koa. Tsika ne raha maka vola, raha omeny Banque mondiale vola, tsy midika iny hoe maimaim-poana le vola omena antsika. Ny taranaka atsika amapara no misedra mandoa an'iny vola iny.
ka tokony sarotintsika mpitondra zay mitondra eo hoe raha indram-bola nareo de zao no atao, raha indram-bola nareo de zao no atao. Io koa tokony hovaina kely ny rafitra findramam-bolana amin'ny banque iraisam-pirenena io tokony mandalo accord na fanapahan-kevitra eo anivo sy ny vavam-bahoaka na vahoaka iny fotony mihitsiny aza, mila kana hevitra hoe ekena ve ity fangatana findramam-bola hanaovana an'izao sa tsy ekena. Tsika zao misy an'le téléphérique nampimenimenina antsika, io izy io firy millions d'euros de dollars njamina tamin'io resaka téléphérique io nefany aizatsika am'izao fotoana zao fa vao maika mihembotra. Io ny téléphérique io tsy miasa, diteninareo nidoroanareo tamin'ny tolona, tsy haiko aloha fa zay tsy nanimba zavatra tamin'ny tolona, fa ny ekipany fotoana teo aloha ihany no nirany namodipodika zavatra de nailika taty am'le mpitolona le zavatra. Zay ny zavatra nisy ray zay. Faharoa, isany anankiray ihany koa mbola problème posé ao anatin'izao fifandraisantsika amin'ny resam-pirenena zao dia ny resaka fifehezan'ny vahiny ny akora fototra tahaka ny vidina kafe ny jono ny kela, ny vanille, dia ry zareo no mametraka ny vidiny eo amin'ny setra ny resam-pirenena. Eny fa na dia aty amintsika ary de mbola ry zareo mametraka ny vidiny, hany ka ny mpamokatra malagasy lasa karazana hoe manaraka zay tiany vahiny atao fotsiny amin'ny zavatra misy. Fotoana zao révolution ho antsika tanora, révolution ho antsika malagasy, mila mametraka révolution goavana be tsika, ialatsika mitsinjy iraisam-pirenena. Za tsy miteny hoe tsy ilaina ny firaisantsika fikambanantsika amin'ny iraisam-pirenena, fa mila mametraka maha-izy antsika izay fametsahantsika maha-izy antsika zay nefany tsy ho tanteraka mihitsiny raha antsika malagasy samy malagasy ato mifampihinana, mifanambany, mijery ny tombotsoa manokana ho antsika tsirairay avy, fa tsy mijery tombotsoa ho an'ny taranaka. Zay le olana. Ka za eto zany mametraka foana hoe raha tena hitolona ho an'ny fanovana ianao de ny toe-tsainanao aloha hovay voalohany. Zay ny zavatra anankiray. Aza mijery olona, io ndray rianina fa nahazo plasy rianina, zako aty amin'ny tanindrazako, aty amin'ny tany nahaterahako no miasa, manompo aty amin'ny tany nahaterahako nanompoko. Fa resako anjara amin'ny firenena amin'ny Madagasikara de aty amin'ny tany misy anako, satria hitako mijaly ny mpanjono madinika zay ivelomany tena sanakam-panjono, ke aleoko nandray andraikitra hoe aleo fa hanampy anareo. Ka noho izay zavatra zay de tokony samy manana ny andraikitra tokony ho raisitsika avy itsika fa tsy variana ny fampitsikera eo foana. Zay ny problème atsika mpitolona aty, tsika tanora aty, samy manana ny mokondohany de samy manana ny eritreritrany dia lasa mifanavakavaka. Zay ny zavatra misy. Ka satria moa nahavy resaka dia resaka fitsikerana mamaivay ny resaka vonjy raisam-pirenena zay nataonay de lasa navadiky ny sasany hoe mercenaire na hoe tsy tian'ireo SADC, tsy tian'ireo izy teo communauté internationale amin'ny ankapobeny. Tsy fitiavanay andry zareo, fa ny tsindry zay ataony zareo no antony mahatonga anay miteny. Ary misy tanora anankiray nanao live nanamarina an'izay fifandraisany zareo tamin'ireo communauté internationale reo. Tsy manakana anareo ifandray, fa raha misy petsapetra kosa amin'ny fanelingelenana, ny fanapahan-kevitra eto Madagasikara, na ny fandrosoana na ny fanavoazana zay ho apetsaka, de tsy ekena zay zavatra zay. Tsy andraikitsy ny zareo miditra ao anatin'ny raha politika, indrindra mahakasika famahana ny olana eto Madagasikara. Médiateur ry zareo fa tsy décideur. Zay ny tianay avoaka ao anatin'le izy. Tsy décideur ry zareo fa médiateur. De dikan'izay tsy ekenay zany zavatra zany. Na zany nanaovanareo anay mercenaire, na zany nanaovanareo anay tahaka ny hoe venjana, na anompahanareo anay, tsy olana. Fa zahay tsy manaiky io, fa i tsy manaiky hatramin'ny farany.
zay ny zavatra misy, satria manko rehefa tsy niteny taorianan'ireny fanompahopana be da be zay elinareo tato reny de hoe marina ny anareo. Ok, iny tsy olana zany tsy mety aminay zany. Be da be ny arenakibon'ny tany eto Madagasikara, iza ny firenena afaka hitsanjaka an'io mba azahoantsika avantage ambonimbony kokoa, zay no tadiavina. Fa tsy le olona efa mampihinana ny tsy fihinana antsika io foana no topoitsika foana, amen 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 sitrika amin'ny farany. Mba misia jery zay nge mahatonga ny za tsy manaiky an'le État fédéral, fa rehefa tena nandinika le fomba fiainantsika indraindray indrindra tsika mpitolona ao Antananarivo ao ny resaka de mahitsy any tena ny ohatra mana eritseritra indray hoe raha mbola zao toe-tsaina zao no hitondrantsika nyty famahana ny olana crise eto Madagasikara, aleoko mihemotra, aleoko miditra makany amin'ny État fédéral ihany, de aleo samy mihinana tsy fihinana eto tsika mianakavy rehefa zay ny tadiavintsika. Lasa ohatrany mampalahelo be le toe-tsaina hitondrantsika anatin'le izy, lasa ohatrany fanavakavahambolkoditra, fanavakavahana olona, fifosana, fanenjehana olona tokana, tsy fitiavana olona no ampandrakantsika ao anatin'le tolona. Zay le zavatra misy. Fa za moa zany tsy asasaina an'le zay zavatra zay satria za raha nandeha nitolona, za tsy nitao aminareo, volonté koa no nitondra anako nandeha nitolona, fa tsy lisan'ny nianjona tanandavatrano tany hoe mandehana anao Madôfo mandeha mitolona, non. Ary be da be ny zavatra hitako niaraka taminareo, fa niezaka nanitsy any ako amin'ny mazoky, amin'ny mampirahalahy, mpinamana, nanitsy any ako, ary ny teny marina ako mahitsy, ary le fitenenako mahitsy any zavatra fasahiko miteny anareo mahitsy ny tsy tiavanareo anahy indraindray. Za tonga de mahitsy miteny, za tsy mihodikodina zany, zay le izy zay. Ka zay resaka communauté internationale zay, ary tena teneniko taminareo teo hoe be da be ny tsinjy azontsika ao anatin'izany resaka zany eo ny resaka tsinjy ara-ekônomika, ara-politika, ara-kolotsaina, indrindraindrindra dia mipetsaka foana zay zavatra rehetrarehetra zay. De noho izany eto zany de mitodika manokana ho an'ny filohan'ny fanavaozana, satria isan'ny zavatra hitarainana indraindray mbola apetraka ihany dia ity resaka refusation ty. Ny anahy zany teneniko foana io satria ny antony de hoe io foana le mamingana, io foana manipy hoditra-akondro. Za tsy malaina olona na Rajoelina zany, za tsy manana problème hoe Rajoelina ino izy teo, tsy manana problème hoe Rajoelina ailika antsika tsy ho malagasy, malagasy hatramin'ny farany izy, fa ny tantanana n'ity firenena ty tsy ekena intsony satria isan'ny tompony andraikitra voalohany namotika ny firenena izy, nanary ny zoma malagasy azy izy, noho izany ampiarina aminazy ny lalàna raha ohatra ny ka manam-paniriana de Madagasikara izy misy taratasy tsy maintsy alainy, mila manana visa izy sy ny sisa raha ho ekena zany fiverenana eto zany. Ka noho izany apetrako mazava zavatra zay, tsy ny olona amin'ny problème ko raha nitolona ako, za tsy nitolona ho an'ny fanesorana olombelona, fa nitolona ako ho fanesorana Madagasikara tao anatin'ny jadona. Ka noho izany ninona ny karazana ataoko hoe tsinjy zay ataon'ny firenena-dehibe any Madagasikara amin'ny alalan'ireo mpitondra antsika reo de tsy ekena zay zavatra zay. Izay ihany ny ambadiky n'ilay tianay horesana mahakasika ny fampitandremana amin'le communauté internationale. Mety tenareo izy moa nareo nampitanjona zareo, zahay malagasy azonay atao zany anay ny firenena, anay ny firenena, manana ny ambom-ponay zahay afaka miaro ny firenenay zahay, fa tsy anao amen amen foana amin'ny vahiny, mahita vazaha de hoe amen. Farany tsika rehefa maneho hevitra tsika tanora tsy ataitaitra, za koa taloha taitaitra mitovy anareo io, fa rehefa tena nizoako le izy, rehefa tena nidiniako le izy de atao taitra. Misotro rano ray vera fotsiny de mety efa sitrana misotro rano
ny jupapay koa azo sotsona ohatrany hoe misy problème fa ny fifanenjehana afaka mifanenjy karakevitra atsika fa ny fifanenjehana arakolona zany hoe mivantana amin'ny zavatra atao a tsy de zay ny politika aminy ny mpanao politika atsika reo a jereo tsara ry zareo fa na mifamono ohatran'inona ry zareo a fa mahay miavana ry zareo rehefa aveo zay ny mpanao politika ka tsy tsika ty afara ty indray no ampianarin'olona ambe zavatra zay efa hitatsika iny lesoka tamin'ny fanaovana politika teto Madagasikara de inona zany no hanarenatsika an'izay zavatra zay fa problème atsika zay mitady miakatra de stomina zay mitady miakatra de stomina zay problème atsika tanora zay mamiratra de lotoina zay ohatran'izao de vonona ohatr'izay foana ny zavatra misy ato amintsika ho aiza ary tsika ho aiza tsika zay nge mahatonga n'olona mitaky an'le état fédéral lay décentralisation effective efa ao anatin'ny lalam-panorenanao a tsy takiny solombavam-bahoaka ny fampiarana anazy tsy miatsa raha mampiditra vola kokoa ny avy ary amin'ny faritra Tamatavy zero tsara fa Tamatavy no atao hoe capitale économique de Madagascar Tamatavy io fa apitao nge Tamatavy sy Antananarivo ny Antananarivo nge mialatsiny am'ty fomba fiteniko ty fa inona ny lazana za zavatra zay hoe mandray vita Antananarivo nge mandray vita tsika atao Antananarivo mandray vita zany hoe zavatra ny ary mpamokatra sy ny sisa fa ry hetsa sy ny taran'ireo mivangongo ao Antananarivo daholo hitako atao misehatra misy anazy zay zavatra zay ny fampandrosoana nefa ny tsy mitovy ao foana fa ny aty amin'ny sisy ny aty amin'ny côté aty somary lasa atao hoe zanakakala hafa zany raha nametsaka ny raha io PGE io na apetsaka tsara hoe ty firenena ty zany hoe raha équitable tsara ny fomba fitonjarana ny vola fampiasana ny vola eto Madagasikara toka fa mba misy samy namirapiratra daholo ny faritany rehetrarehetra exemple zao todika makany atsimo any maninona mbola misy ny kere am'izao vanim-potoana ny 2024 sy 2025 fampiroboroboana ny teknôlôjia efa miroborobo zao maninona mbola misy ny kere any atsimo any misy raha tsy mandeha ao misy raha tsy mandeha ao maninona anao solombavam-bahoaka avy anatsimo tsy nitaky an'izay zavatra zay hatram'izay misy problème resaka betsoka io resaka programme betsoka tsy dirako moa la izy fa rehefa nitondra dossier nanao vidéo tamin'ny fety lavitra anankiray le solotena jeune solotena jeune reo de io izy ako no tonga heritreritra hoe fangahany tsisy solombavam-bahoaka aiza ny solombavam-bahoaka ny betsoka no ireo tanora reo no mandeha mijoro miaro an'le vahoaka aiza tsy raha misy raha manjary eto amin'ny firenentsika eto mila vaozina ka izay no anampiako tondrako njara briko amin'ny filoha fanavaozana hoe hanampy anazy am'izay azoko atao tsy hoe raha ty amin'ny sehatra ny jony misy anako de angina ako tsy teny makasika ny zavatra misy sy manakana anaty tsy andeha anampy amin'ny filoha fanavaozana hanavao ny Madagasikara satria raha tonga ny 2027 tsy haiko mois de juin élection tsy haiko ana mois de novembre katrana amin'ny novembre décembre any tsy fantako de raha tonga zay mety ho tsaraina atsika hoe inona ny vitany teo aloha tiany amaranako anazy tsy mety tapitra izy ty be da be ny zavatra tiana ho resahana fa ty anankiray ty zany de tena hita hoe ny fomba fanehoan'ireo olona reo publication de mitovitovy daholo le manohitra ny fandrakana reo milaza ho ZNZ sasana hoe tena izy reo satria misy mpanao politika antoko politika anankiray ao ambatika ny zareo misy mpanao politika anankiray mampiteny any zareo ary ny fomba fijeriny antoko politika io no ezany zareo voizina zay ny zavatra misy eto Madagasikara zay ny zavatra misy eto Antananarivo eto hany ka tezitra am'izay le tanora manerana ny faritra hoe mampitanjina tsy anareo rery ao Antananarivo atao hoe ZNZ ka nakotana amin'ny firenena zay nge zavatra misy an'izao ka sao de lasa
ady ho antirantsika tanora samby tanora ty zavatra ty a, fa mba mandinia tsara ihany amin'ny lafiny anankiray, mba mandinia tsara ihany vao miteny a, vao manao zavatra, fa tsy isaky ny miteny anankiray de hoe zahay zay an'izay, zahay ohatry zao, zahay ohatry zao, samy nitolona atsika, samy nanao ny aintsika tsy ho zavatra isika, ary raha mbola ataotsika mbola verina ary nitolona atsika, mbola vitanay zay zavatra zay, ary apetsaka atsika hatramin'ny farany fotsiny a, ary apetsaka amin'ny fahenjeny tsirairay avy a ny fanapahan-kevitra raisina, fa tsy atao anatina taitaitra isaky ny mihetsika, fa lasa iomezan'olona atsika amin'ny farany hoe tsy mikato loha malemy sy ny sisa. Zay no mba fizarana tiako natao androany, satria mampalahelo le toe-tsaina, tsika ihany no mifamono, tsika ihany no miezaka manaparitaka zavatra tsy mandrary eto anivon'ity firenentsika ty, tsika ihany no mamoaka ny lamba malotontsika any amin'ny fireneny lehibe any ambadika ihany, de lasa tsisy ny cambrage de zany resaka solidarité ahafahantsika mampandroso any Madagasikara ty, fa eto de mirary soa antsika rehetrarehetra, ary engany mba ho tena fanavaozana ny ritsika no mijoro eto amin'ny tany sy ny Repoblika Madagasikara, ary mino ny finiavan'ny président Mikaëly ako, satria manana finiavana izy, ary zay no mbola maharesy lahatra anako, ny anahy zany olo tsy manana finiavana hita eny foana, misy an'le olona mivoy amin'ny resaka manankolatra ho izy zahay aty, fa tsy haiko ny fomba fiteny manankolatra any amin'ny andrenivohitra ofisialy, manankolatra, mifosa, ohatrany mifosa, mifosa zany a ohatrany hoe mifosa, be da be am'ireo anie tsy nitaky fialan'ny Anja Rajoelina, misy am'ireo tsy nitaky fialan'ny Rajoelina fa prime ministre Tsay Christian no takiany zalahy esorina, fa tsy nampoiziny le izy hoe trany amin'ny Rajoelina niala tamin'ireny fotoana reny. Sujet vaovao sokafa-petra zavatray hitondrako porofo aminareo a, capture ny fampiresana tamin'izany fotoana zany a, mbola anako daholo, ary tsapolona tsy ampoizinareo mihitsiny le olona miseho milay anatin'ny Facebook aty io, miseho endry, miseho hoe izy ny tena anina, izy mihitsiny tsy nitaky ny fialan'ny Rajoelina, mbola ho voako zay dossier zay a, izy tsy nitaky fialan'ny Rajoelina, prime ministre Tsay Christian no nitaky, satria izy manana candidat ho apetsaka teo amin'ny place io, de zay le izy a, fa toizantsika amin'ny fotoana mapety anazy ny live atsika, de sosabetsaka anao rehetrarehetra, be da be nanaraka anako a, de mankasitraka mankatelina ho an'ny taranaka. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.